Salama daholo androany sika dia ndao hiresaka ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ambahiliky Morombe, dahalo valopolo ny ovafo. Nendrandrajako terenina ho nendrandragidro famotehana ny fizahantany sy ny lazan'ny Madagasikara hoy ny profesora Jona. Fanamboaran-dalana mitarazoka amin'izao fotoana izao hoy hatrany Hajo Andiananarivelo. Nanapa-kevitra ny hiaradia amin'ny team i Clémence Raharinirina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa sy tamatagagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Matetika moa isika maheno sy mahita ny trangana tsy fandriam-pahalemana E0 ary hirahiraina foana matetika fa misy andianjolahy izay manafika E0 izay mirongo fitaovam-piadiana moa ireo andianjolahy izay manao fanafihana ireo ary very amin'izany ny karazana omby sy ny maro hafa izay fananana kely ho an'ny voaka madinika any ambanivohitra indrindra ka tena mahatsaro tena fa tsy mandry fahalemana ny tany ary tena mahatsaro tena fa sahirana ny vahoaka noho ny fitsoko an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana lava amin'ny asandahalo izay. Etsy ankilan'izay anefa dia miezaka ary manao entso zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana sy ampilamina ny vahoaka ary hiaro ny fananany vahoaka izay eo ambany fiadidin'izy ireo any amin'ny faritra tsirairay avy any. Kanefa na dia eo aza izay rehetra izay dia hita ihany fa mbola misy ny lesoka izay tokony harenina amin'ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo izay andianjolahy izay manao fanafihana mitampiadiana sy ny maro hafa ireo. Tsy vao androany isika no naheno sy nahita ary hita ao anaty mazoratserasera sy ny eno amin'ny hainao manjery fa maro ireo andianjolahy izay niovafo ka lasa olombanina eny anivon'ny fiarahamonina. Tranga tahaka an'izany no niseho tany Ambahiliky Morombe tamin'ny ity herinandro ity izay dahalo miisa 20 tao amin'ity komina Ambahikily no nanolo-tena fa tsy hanao ny asa ratsy sy ny intsony nanomboka tamin'ny talata 10 septambra 2024 lasa teo iny. Noraisina anarana sy nozarana bagy izy ireo mba hiara-hiasa amin'ny mpitandro ny filaminana ho fampandriana ny tany. Midika izany fa tena tapa-kevitra ireto dahalo ireto fa tena hiova ary hiala amin'izay asa ratsy izay efa nahazatra azy ireo hatramin'izay. Maromaroa moa ny tahaka an'ireto dahalo izay niovafo ireto fa zava-dehibe izao fiovana fo izao. Eo amin'ny resaky ny aretina indray niara-nahita tatato izay fa nalaza be ny Mpox ary maro ny maneho hevitra manoloana an'izay aretina Mpox izay. Mandonda tabatra ny profesera Jona Ratsimbazafy eo anatrehany serasera diso atao izay momba ny nendrandrajako na variole du singe na koa Mpox izay avadiky ny fanjakana malagasy ho nendrandragidro. Nendrandrajako no tena izy ka mahagaga ny filazan'ny ministeran'ny fahasalamana fa nendrandragidro ka tokony hahitsy ny serasera diso satria misy akony sy mety miteraka laza ratsy ho an'ny gidro izay fananam-pirenena manokana raha ny fanamafisana. Fanapotehana ny fizahantany sy ny lazan'ny Madagasikara no handraisako izany hoy profesera Jona Ratsimbazafy, mpampianatra ampikaroka fantadaza amin'ny fiarovana ny varika na gidro izay harena mampiavaka ny Madagasikara. Na izany anefa dia mila hamafisina ny fidirana sy ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Tsara ny manamarika fa tsy mbola misy eto Madagasikara ity aretina ity ka ny fiarovana no mila hamafisina hoy izy hatrany. Eo amin'ny resaky ny haratsin-dalana indray dia iara-mahita moa izay haratsin-dalana izay satria manerana ny nosy motratranyizay haratsin-dalana izay amin'izao fotoana izao ka mila fanarenana farak'izay haingana moa izay haratsin-dalana izay mba hanamora ny fivezivezena sy ny famoahana ny vokatra
avy amin'ny faritra tsirairay avy ka manoloana izay ratsinjalana izay indrindra no nahatonga any Andriamatoa Hajo Andriananarivelo nanao fanambarana toy izao manaraka izao. Fantatro tsara raha ireo dossier mikasika ny fanamboaran-dalana ary hamafisokatrany ny efa nolazaiko tamin'ny 4 Jolay 2024 fa ry zareo ao ambony ao no manakana ny famoahana ny vola na ny fond routier sy manalava ny dingana famoaham-bola. Tsy mitombona mihitsy hanafainganana ny asa kanefa ianao ihany no misintona ilay izy tsy andeha sa mitady ny hanilaka ny rihatra any ankafa ho iatrany Andriamatoa Hajo Andriananarivelo raha nilaza ny mahakasika an'izay fanamboaran-dalana izay. Eny mety marina izay voalaza an'izay satria ny tenany moa izay efa ministry ny asa vaventy teo aloha ka raha nisitsiny raha toa ka fantantsara ny zava-misy ao amin'io resaka asa fanamboaran-dalana io. Nefa teo ihany izy tamin'ny fotoana izay naha ministry ny asa vaventy azy zay dia tsy dia hita mazava loatra inona ny tena mba vitany fa rehefa tsy eo moa zany dia samy mahay mitsikira daholo ny tsirairay. Eo amin'ny resaka raharaha politika indray tato ato zay moa dia maro ireo zay niovaova loko politika, ny avy any amin'ny tima miova lasa tsy miankina, ny avy any amin'ny mapara lasa tima matampoka, ny sasany moa dia lasa mamorona antoko politika vaovao ka izay ny mampetra-pantanina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao inona marina ny tena tanjon'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao ary inona marina ny tena olana misy amin'ireo samy mpanao politika izay no mahatonga an'ireo fiovaovana loko maro isan-karazany ireo. Ao anatiny izay fiovaovana loko izay dia rehefa nandefa olona ny antso sy ny fampiresaka tamin'ny antoko tima dia nanapa-kevitra hiverina amin'ny fanapahan-kevitro aho ka hifanohana amin'izy ireo amin'ny fidarana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina mba tsy hisiny fizarazarany vato. Ny mitabe raha teo tsy lanin'ny mamba satria tsy maintsy iarahamientana ny fanarenana an'Antananarivo ho iatrany Ramatoa Clémence Raharnirina raha nilaza ny heviny mahakasika an'ity fidanana ben'ny tanàna ho avy izao ka midika izany fa manohana ary miara-dalana amin'ity manotenany mandritra ity fidanana ben'ny tanàna ity. Efa vonimbonina arak'izany ny kajikajy politika isan-karazany ary efa vonimbonina ihany koa ireo rehetra izay hiaraka amin'ny atseroa, izavy ireo izay hiandany amin'ny antoko tima ary izavy ireo izay hiandany amin'ny antoko mapara sy ny tariny ka izay no fanomanana izay ataon'ireo mpikatroka ara-politika amin'izao ankatoky ny fahatongavany fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.